ny lanitra sy ny helo. Ny 7 Desambra 1770 avy sakafo ariva dia nakaina kely teo no natsapa fanaintainana mafy narary tena mila tsy ho zaka mihitsy nieritreritra mihitsy aza aho fa tena ho faty angamba izao izany tao anatin'izay indrindra aho dia tsy nahatsiaro tena intsony koma efa bolana taorian'izay dia taitra aho ary nalemy ohatran'ny anana lay mpitsabo aza ny teny fa mety ho faty aho ny faritra rehetra tamin'ny tenako dia tena niova tanteraka vokatry ny fahalemena nahazo ahy paralysé et déformé ireo ankonako aza dia tsy namela olona hitsidika na dia ireo mpiara miasa kaiky ahy tao amin'ny fiangonana vokatry ny aretina nahazo ahy dia nitarika fahafatesana ho ahy izany tao anatin'ny fahafatesako dia nahita olona anankiroa niditra tao amin'ny efitrano nisy ahy aho nitsofoka teo amin'ny rindrina izy ireo nikikiaka aho iza ianareo irodana ny tranoko raha izao no ataonareo ary hoy ilay anankiray anjely nidina avy tany an-danitra izahay ary mipony lanitra nisy azavana mamirapiratra ny taratra an'ireo anjely hoy ilay anjely teo amin'ny ankavanako izao dia mpanatanteraka niraka Jesosy ao amin'ny fanjakany ny antso sy naniraka ahy izy mba hidina ty an-tany mba akanao ho any an-danitra maty ianao fa noho ireo ankonanao nikikika noho ny alahelo anao dia nampitomboina ny fotoana avelomanao saingy amin'izao fotoana izao aloha dia tiany ianao hitsidika ny lanitra sy ny helo ampisehoananao fa ianao koa ampafantatra izay rehetra hitanao ho an'nyponina eto an-tany izany dia mba ampiana nisan'ny olona miditra any amin'ny helo fa kosa mba ampitombo nisan'ny olona hiditra any an-danitra vokatry ny hijoroanao sy ny amin'ny ampifantaranao ny olona izay zavatra hitanao izany no asa mpanaovin'Andriamanitra anao nanafatra anay Andriamanitra ny anapahanao hevitra aingana fa raha taraiky ianao dia tsy afaka hitsidika ny lanitra sy ny helo manarak'izay indray dia hoy ilay anjely teo ankaviako tamin'ny fotoana nahaterahanao hatramin'izao fotoana afatesanao izao dia niaraka taminao foana aho nandritra io fotoana io dia tsy misy azoko izay tian'ilay anjely lazaina ny fantatra dia hoy aho hoe tsy ho afaka ny andeha aho tsy ho any aho paster aho tsy afaka miaona amin'Andriamanitra amin'izao zavatra manjo ahy izao aho ny tiako ahitana azy dia izao ao anatin'ny fahasalamana izao ve olona miavinavina sy manambony tena amin'izao koa sady marary no ratsy ahoana no hidirako ny lanitra tena matahotra aho miangavy anareo aho tompoko miverena any an-danitra dia angatao amin'Andriamanitra mba anasitrana ahy manarak'izany dia miverena ary ento any an-danitra amin'ny alalan'ny nofy aho miangavy aho re tompoko angatao famindrapoa amin'ny lalako fa tsy ny hain'ny fiangaviako ireo anjely nisoron'izy ireo ny akanjoko dia hoy izy tena mahatsiravina raha izao no akanjo hoentina any an-danitra ary nampiakanjoan'izy ireo akanjo fotsy aho Zakaria 3:4 no sakambin'izy ireo tamin'ny tanako aho dia lasa nisidina niakatra amonjy ny lanitra izay namakivaky ny rahona izahay fa raha nijery tany ambany aho dia nahita ny tany lasa niakely nandia lalana volamena tsy manapataperana izahay nahita azavana mamirapiratra aho tena mazava tsy hita izay anazavana azy hoy aho nanontany avy aiza io azavana io avy any paradisa hoy ireo anjely hoy aho tany an-tsaiko wao tena goavam-be aho nahita vondron'olona ny akanjo voaly fotsy aho teo anoloany dia nanontany ireo anjely aho hoe iza avy ireo namaly ahy ireo anjely fa izy ireo dia olona nanompo an'Andriamanitra tamin'ny mpitiavana sy ampakatoavana nino an Jesosy ary nanaraka ny fitarian'ny fanahy masina tamin'ny fony rehetra ny nofin'izy ireo maty any ambony tany fa ny fanahy kosa tonga aty paradisa ilay anjely iray nanohy ny teny hoe misy vavahady 12 aty amin'ny paradisa ary efa tonga aty an-danitra ny fanahy ny olona voavonjy dia miditra amin'ny ray amin'ireo varavarana ireo nitsangana nanoloana ny varavarana iray teo avaratra izay fa mbola nihidy nanontany indray aho fa maninona no tsy mivoy ity varavarana ity dia hoy ilay anjely namaly aho satria ianao tsy mihira fiderana fanandratana Salamo 114 dia hoy izaho indray ry anjely izaho aneka tena mpanambony tena sy mpiavinavina
vokany izao azony aretiny ratsy mahatsiravina izao. Tena tsy haiko izany hira fijoroana tia paradisa izany. Ahoana moa no irako izany kanefa tsy mbola reko? Namaly ahy ireo anjely, marina ny ianao, fa na izany aza miomana ianao hira fijoroana. Nanomboka ny hira ireo anjely, fa arakaraky ny rany dia mba nanomboka ny hira niaraka tamin'izy ireo koa aho, ary lasa nandeha ho azy ilay izy dia niara niditra izahay. Tsy haiko ny anambarana sy ilazana anao ny atsara amin'ny paradisa. Tsy misy mihitsy fomba ilazako anao ny atsarany. Dia hoy aho, Andriamanitro, misaotra indrindra anao aho fa na dia mpiavonavina sy mpanambony tena aza aho, ary koa misy aretiny ratsy, dia mbola noentinao nitsidika ny lanitra ihany. Dia nareny feon'Andriamanitra aho, ry pasteur partie malalako, miarabanao tonga soa aho, lavitra ny lalana ny diavinao, tena feny fitiavana sy tambitamby ny feony. Namaly azy tamin-dranomaso aho, Andriamanitro, teo ny eo ihany ilay anjely ny teny tamiko, ianao ve fa pasteur nandritra ny 20 taona dia tsy mbola mahalala ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misy ranomaso aty amin'ny paradisa? Miangavanao aho, atsaharo io, tsy nahatomany intsony aho. Apokalipsy 1:24. Nametraka fanontaniana 5 tamiko Andriamanitra. Ny voalohany dia hoe, manahoana ny fotoana ny laninao amakiana amin'ny Baiboly? Ny faharoa, ohatrinona ny fanatitra omenao? Ny fahatelo, impiry ianao no mitory ny filazantsara ho an'ny olona? Fahefatra, mandoa ny fahafolo-karena ara-dalàna ve ianao? Fahadimy, manao ahoana ny fotoana laninao ifandraisanao amiko amin'ny alalan'ny vavaka? Tena sadaika hatrao ka tsy afaka namaly avy hatrany ilay fanontaniana fahadimy. Izany hoe, manahoana ny fotoana laninao ifandraisanao amiko amin'ny alalan'ny vavaka? Hatramin'ny nahatonga anao pastera nitondra fiangonan-dehibe dia lasa kamo ianao no mifandray amiko amin'ny vavaka. Amiko tsy fialan-tsiny na alaolana ny tsy fahafahana na ny tsy fahampim-potoana. Tokony nanenina tamin'izany rehetra izany aho. Hoentin'ireo anjely hitsidika toerana maro ato an-danitra sy any amin'ny elo ianao koa jereo tsara ary manararaota mandinika izay tianao fa andeha ianao aorian'ny ahitanao toerana betsaka isan-karazany taty an-danitra sy any amin'ny elo. Fa Andriamanitra tsy nanome ahy alalana hijery ny endriny. Toerana 3 samihafa tao an-danitra no nitondran'ireo anjely ahy voalohany. Tao amin'ilay toerana voalohany dia nahita ankizy maro niara-nipetraka ao. Ny faharoa indray dia olon-dehibe niara-nipetraka, ary ny fahatelo farany dia ireo fanahy voavonjy, tsy ho any amin'ny afo kanefa zara raha voavonjy ka tena mahamenatra. Maro ny olona no nanontany aho hoe, firy taona ireo ankizy kely hita any an-danitra? Eo amin'ny manodidina ny taonany ankizy hita any amin'ny taona voalohany. Ireo ankizy ireo dia misy zaza anjely miaraka aminy. Any am-paradisa, ny akabetsahan'ny fanahy olona dia samy manana ny tranony avy. John 4:12. Kanefa misy ihany koa ireo tsy manan-trano izay ho azavaiko ihany avy eo. Fa koa ireo ankizy dia tsy misy manana trano manokana. Ny nahavelo-panontaniana tamin'ireo anjely hoe, ny ankizy ihany koa fanahy, fa maninona izy ireo no tsy manana ny trano manokana? Hoy ireo anjely, koa satria mitovy tanteraka amin'ny olona eny ambony tany, mila fitaovana vao afaka manorina ny tranony. Izy ihany koa aty am-paradisa, mila fitaovana ihany koa vao afaka manorina ny trano. Raha misy olona anankiray manao ny asan'Andriamanitra ampitiavana sy amin'ny fony tanteraka ao am-piangonana na zavatra hafa mampiseho fahendrena sy fitiavana ho an'Andriamanitra, izany fihetsika izany dia lalana anankiray azahoana manangona fitaovana anorenana ny tranony aty an-danitra. Rehefa voangona ireo fitaovana rehetra dia ireo anjely no miasa ary manamboatra sy manatotosa ny fanamboarana ny trano.
ny ankizy latsaka ny taonan'ny ankizy efa afaka mandray andraikitra dia tsy afaka manangona fitaovana anaovana trano satria tsy mbola manam-potoana azahoana valipity sy fitaovana. Izany no antony tsy ananany trano. Nametraka fanontaniana aho fa ahoana no ataoko mba azahoako ireo fitaovana anamboarana trano ho ahy. Hoy ireo anjely tamiko, misy zavatra fito tsy maintsy ataon'ny olona anankiray mba anangonany ny fitaovana anamboarana ny trano. Ny voalohany dia ny fiderana sy fanandratana ary fiankofana ho an'Andriamanitra isan'andro. Ny faharoa dia ny fotoana laniana amakiana ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly. Ny fahatelo dia ny fotoana faharetany mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ny fahaefatra dia ny fotoana laniny amin'ny fitoriana filazantsara amonjena fanan'olona maro. Ny fahadimy dia ny fanaovan'ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny fahaenina dia ny fanatanterahany fahafolo-karena ara-dalàna ho an'Andriamanitra. Ny fahafito farany dia ny fotoana laniny amin'ny fanaovana asa fanompoana an'Andriamanitra any amin'ny fiangonana izay misy azy avy ka amin'ny fomba rehetra na izay ataony arak'izay fanomezam-pahasoavana efa nomen'Andriamanitra azy avy. Ireo no tsy maintsy atao sy ankatoavina mba azahoana manangona ny fitaovana anorenana trano aty an-danitra. Raha misy anankiray amin'ireo tsy vita sy tsy ankatoavina dia aza manantena ny anana fitaovana anorenany trano izany. Maro be ireo olona tonga any an-danitra ihany ny fanany fa tsy manana trano. Maro amin'izy ireny no pasteur, loholona, diakona, evangelista. Tonga tao an-tsaiko ka nampametram-panontaniana hoe ary mba aiza ireo ankizy no mipetraka aty hoy ireo anjely. Nierikerika aho nijery ny manodidina fa indreo izy ireo miaraka monina ao an-jaridaina feno voninkazo. Tena sady manitra ny tsara daholo ireo voninkazo hita ao sady tsy fahita naiza na ny fofony na ny hatsarany. Tsy hitako izay teny anambarana azy aminao ny hatsarany. Ny toerana faharoa indray dia ho an'ireo olona efa lehibe eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona eo ny eo. Marina fa misy fahasamihafany ny famonjena sy ny valipity. Ity toerana ity indray dia betsaka trano. Ny trano eto dia trano vita amin'ny vatosoa ary tena vatosoa tsara tarehy tsy fahita. Ny ankamaroan'ny trano eto dia avo sy lehibe mihoatra n'ireny trano avo be fahita ety an-tany ireny na tony atao hoe gratte-ciel. Ireo olona tena manana fankatoavana sy fanetreteny ary feno fanajana teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra teto an-tany no anamboarana trano vita amin'ny vatosoa tsy fahita. Marina fa mikambana ao daholo na lahy na vavy fa tsy mitokana akory. Tsy misy olona marary, tsy misy antitra na kilemaina. Izao na alala olona anankiray, o Imyong no anarany. Maty teo amin'ny fa 15 taona ny olona io ary tena fo kely izy io mitovy amin'ireny ankizy mbola any amin'ny kilasy taona faharoa école élémentaire. Narary tamin'ny aretina tsy dia fandre loatra izy ary nitarika fahafatesana ho azy izany. Gaga aho satria sady lasa lava izy no tsara tarehy be. Tsy marary intsony izy fa salama tsara. Marina fa ny lanitra dia toerana tena mahafinaritra sy tsara, tena miaiky ny hatsarany aho satria tsy misy fomba azo lazana azy fa tsara. Miangavy ianao mba minoa izay lazaiko anao ry vahoaka malalako. Toerana fahatelo dia ho an'ireo olona zara raha voavonjy ny tenany. Korintianina voalohany 7:5-10. Tanàna voatokana ity dia tena lehibe midadasika, lehibe lavitra no ilay toerana tamin'ny faharoa. Tonga amin'io toerana io aho tamin'ny hafainganam-pandeha satria nandeha kalesy volamena doré. Tena lavitra ny elanelan'izy sy ilay toerana mahafinaritra be faharoa izay hitako tany an-danitra. Velom-panontaniana indray aho tamin'ireo anjely hoe mahita toerana sy sady tsy misy ninninina aho fa maninona no tsy misy trano. Namaly ahy ireo anjely manao hoe trano daholo ireo hitanao ireo.
nahita trano lehibe velarana tena iva sy midadasika aho fa noveriko ho tranona koa poulailler zay ny filaza azy amin'ny teny baiko tranona koa lehibe na trano fitobian'entana izany trano izany dia tsy misy fahatsarany fa tena mahamenatra ratsy tsy misy bikany kanefa dia trano feno fanahin'olona zara raha voavonjy izay angamba no azo ilazana azy trano maro lehibe fa tsy misy endriny fa sady ivakely no ratsy tsy misy ilana azy hoy ireo anjely tamiko hitanao ireo trano roa lehibe ireo ny iray eo amin'ny akavananao moa ny iray eo akavianao eno iaho hitako ireo ndao fa endrika hitsidika an'ireo manokana ianao ny trano eto ankavananao dia tranon'ireo pasteur voavonjy anetany ary ireo ankavianao kosa dia tranon'ireo loha olona voavonjy anetany raha vao tonga nanoloanan'ireo trano anankiroa ireo aho dia tena gaga sy talanjona ary tena nitanaka raha vao nisokafana ny varavarana dia niditra izay dia nitao an-tsaiko voalohany dia tranona koa raha tokony ho akoho velona anaty karazany dia fanahin'olona maro nasain'ireo anjely nanara-maso tsirairay an'ireo fanahin'olona ireo aho so mba mahafantatra pasteur aho marina tokoa fa nahafantatra pasteur maromaro aho ary manana ny lazany tamin'izany fotoana pasteur iray manokana no nividiko ary nanontaniako ireo anjely fantatro io pasteur Koreanina io fantatro fa tena nalaza izy satria sady fantatro fa nanao asa be ho an'Andriamanitra izy koa maninona izy no lasa ty tena tsy azoko ity no atao hoe akany ikambanana foyer de communauté izay rehetra tsy nahafeny fepetra ny amin'ny anangonany ny fitaovany anorenana ny tranony dia mitoby eto amin'ity toerana ity daholo ny pasteur sy ny loha olona izany no natonga azy mipetraka eto fa izy kosa dia tsy nanangona na dia iray aza ny fitaovana anamboarana ny tranony izay no natonga azy mipetraka ao amin'ny trano ikambanana io mbola nanontany ihany aho satria tia fantatra bebe kokoa fa inona no nahatonga an'izany fa naninona izy no tsy afaka nanangona ny fitaovana dia hoy ireo anjely satria tamina pasteur azy dia tian'ilay dokafan'ny olona tian'ilay andriandrianina ajaijaina tsy mba nananana izany fanetretena izany noho izy nalaza tany Korea ary ny raisiny ho azy izany rehetra izany ity ary no afatra ianareo pasteur rehetra eran-tany miangavy ao mba henohy tao amin'ny olona nompo an'Andriamanitra ary ampifantaro azy ny sitrapon'Andriamanitra isaky ny fotoam-bavaka any am-piangonana vangio any tokantrano ny olona karakarao ny mahantra ireo kilemaina ary ireo antitra ireo pasteur izay tsy manao ny asa fanompony ampanetretena manao ny ainy tsy ho zavatra fa manambony tena sy mirehare manao ny tena no izy no tena mahavita azy misehoseho mirehareha tia vola tia rendrarendra dia aza mana tena valim-pity amin'Andriamanitra izany olona izany Matthieu 7:20 andiny 15 ka hatramin'ny 12 taorina ny nahitako izany rehetra izany tany an-danitra ka raha vantany vao niverina tamin'ny vatako ny fanahako tafidina teto an-tany aho dia ny zavatra nataoko voalohany dia ny nizara ny fanahako rehetra tamin'ny olona hatramin'ireo automobile 10 mihaja luxe fony andro iainantsika ny baiboly milaza fa 70 taona na 80 taona ihany raha tahiny ela indrindra izay nahazo ny ohatra izany dia efa nahazo tombony fa Andriamanitra rerany no mahalala ny andro hafatesantsika afaka ny ho faty mialohan'ny 70 na 80 taona isika izao dia efa nanapa-kevitra ny anomeny fananako rehetra ho an'ny tsy manana eny fa hatramin'ny fitafiko sasatsasany dia efa nomeko avokoa tena nahita fanahin'olona voavonjy amikenatra ny ankamaroany dia pasteur loha olona diakona laika evangelista pino tena marobe izy ireo no hitako tao amin'ilay trano iva tsy misy dikany tahaka ny karazana koa tena mahamenatra ny tena marina aloha dia tsaratsara konoho ny helo aloha mahalasa eritreritra hoe fa maninona no misy olona tonga any an-danitra ihany fa
mahamenatra tahaka izany na dia ny akanjondry zareo aza dia vasoka daholo. Inona no zavatra tsy maintsy ataony mpino mba azahoan'ny trano tsara any an-danitra? Voalohany, mila mitory filazantsara ho an'ny olona marobe izay tratra. Misy fomba ve ahafahana mitory filazantsara? Ahoana? Hoy ireo anjely tamiko. Ohatra hoe misy tsy mpino anankiray tsy mahafantatra an'Andriamanitra izy. Amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra manokana ny hitory filazantsara amin'iny olona iny, vokany efa vonona ny fitaovana anamboarana ny tranonao. Mivavaka indray ianao mba amonjena azy dia efa miampy indray ny fitaovana anamboarana ny tranonao. Dia manohy manara-maso azy ianao, mitsidika azy ary mbola manohy mitory filazantsara foana, dia tsaroa fa isaky ny manao asa ianao dia mitombo ny fitaovana anaovana ny tranonao. Raha misy indray olona milaza izy fa tsy manana akanjo entina mivavaka dia omenao izy arak'izay zavatra tadiavina. Raha tsy manana baiboly izy dia afaka manome ho azy ianao mba ahafahany mamaky ny tenin'Andriamanitra. Afaka ihany koa ianao manome solomaso ho an'izay tsy manana ka sakana tsy hamakian'ny tenin'Andriamanitra. Dia afaka manome ho azy ianao, afaka omenao avokoa izay azonao omena rehetra ka mahasoa an'ny olona. Ho an'ireo te hipetraka amin'ny trano tsara sady lehibe dia manatanteraka izay voalaza fotsiny. Ka mahereza taona fanahin'olona. Noentin'ireo anjely indray aho nitsidika ny toerana misy ny tranon'ireo olo-masina mipetraka amin'ny trano tsara tarehy. Ireo dia olona tena nahavita ny taona fanahin'olona tena marobe ary ohatran'ny hoe tanan-dehibe any an-danitra ilay toerana. Teo amin'ny tantaran'ny kristianina nisy olona 4 no tena nanana trano sady tsara tarehy no tena lehibe nampisehon'ireo anjely ahy. Ny tranon'ilay evangelista amerikanina D.L. Moody sy pastera britanika John Wesley ary ny evangelista italiana ary ny evangelista koreanina Koreanina. Izy 4 ireo anisan'ny manana tokantrano lehibe any an-danitra ary izy 4 ireo dia nandany ny androny ny tory filazantsara be indrindra ary nolaniny tamin'izany ny fotoana mandra-pahafatana. Nisy mpino koreanina iray anisan'ny mpino laika mipetraka amin'ny trano lehibe, mpino tsotra zany, mpiara-mivavaka tsotra. Izay ny atao hoe mpino laika. Io mpino laika io dia nanao trano fiangonana maro tamin'ny fananany manokana ary koa nanolotra vary 3 lasaka ho an'ny mahantra ary nanampy pastera sy lidera marobe amin'ny arivony ihany koa izy tamin'ny volany manokana. Mbola nandoa ekolazy ny mpianatra teolojika maromaro ary farany nampiatrano pastera 15 taona. Io pastera 15 taona io dia nitondra fiangonana anankiray ary nokarakarainy sy ny antohan'ny rehetra momba ny mpanompon'Andriamanitra io. Noroahana tao amin'ny fiangonana nisy azy io pastera io dia io laika io no nandray azy sy ny karakara azy. Vokatra izany kosa dia ny valim-potian'ity mpino tsotra na hoe laika ity dia nipetraka tamin'ny trano iray lehibe tao an-danitra izy. Na rehefa eo nanjely ny antsoantso aho, efa andalana ny fitaovana. Nanontany anjely teo ankavanaka aho hoe fitaovana inona? Dia hoy izy, misy diakonina vehivavy mahantra anankiray avy amin'ny fiangonana kely amin'ny tanàna iray. Mahazo fitaovana isan'andro izy noho izy tonga vao maraina ao am-piangonana dia mivavaka ho an'ireo mpino 720 avy amin'ilay fiangonana isan'andro. Rehefa vita ny vavaka izay ataony dia izay izy vao mamafa ny trano-piangonana. Mbola narekiakiaka nanjely hafa iray indray aho, tatitra manokana, livraison spéciale. Ny zanaka vavin'ilay diakonina indray nanome ny volany kely rehetra ho andreniny. Matetika nefa ilay diakonina tsy mba mandany vola ho azy fa ividianany atody sy bakiraro 2 aman'olona ho an'ny pasteur. Na dia fanatitra kely azy dia omeny azy avokoa izay kely mba hananany mandritry ny andro. Izany dia lasa fitaovana manokana anorenana ny tranony aty an-danitra. Faharoa manaraka izany, ireo izay manana trano lehibe aty dia ireo izay nanorina trano fivavahana na trano sekoly na trano hafa ho an'ny fiarah-miasa amin'Andriamanitra ka amin'ny volany manokana na avy amin'ny fitadiavana. Tany an-danitra
niona ihany koa tamin'ny lolona tsoy aho tao anatin'ireo lolona sy ireo diakonina koreanina hitako tany manana trano anisan'ny tsara tarehy indrindra ihany koa izy ary ny tranony dia anisan'ny avo indrindra mihoatra n'ireny trano avy indrindra any Korea ireny. I Tsoy dia anisan'ny nanangana trano fivavahana maro tany Korea avy tamin'ny areny satria anisan'ny nanan-karena i olona Tsoy. Nanontany ireo anjely indray aho, ary ny tranoko efa mba eo andalam-panaovana ve? Hoy ireo anjely, eny, efa manao. Niangavy aho mba hijery ny tranoko, fa niteny izy ireo fa tsy nahazo alalana aho. Mbola nisisika ny angavy ihany aho, fa taorian'ny fiangaviako sy ny fisisiako dia niteny tamiko ireo anjely fa nanaiky ny hijereko ny tranoko Andriamanitra.